Raha araka ny fahitanao anazy ahoana ny fahitanao azany hoe observatoire des médias eto Madagasikara ilaina mihitsy tsy dia mbola nisy loatra misy any mpiteniteny fotsiny eny fa fahitako anareo tya zavatra tsara fanopoka ary mety hitoy azany ary isahana zavatra bitaka satria naha manao gazety tohilina raha mpanao gazety nefa tsisy mpanara-maso eo amin'ny zavatra ataony tsisy mpahanoro hevitra eo amin'ny zavatra ataony tsisy fiaraha-metana ohatrany bangabanga ihany mandeha niasa gazety fa tiasa gazety atao Madagasikara tyraka izy dia tena mila mila hivarana kasata observateur tena ilaina manimrary aka mirary mba lasa lafo raha ohatra moa zany ka fehezina kely dia inona ny tena endrasanao amin'ny hoe asanao observatoire zany indrindrindrindra ho an'ny zava-miseho eto amin'ny firenena raha hoe inona zany tena asa endrasanao aminy tokony isy lahalam-baovao zany lahalam-baovao mihitsy sorita tsika mpanao gazety ao anatiny observatoire momba ny lalana tokony izy io eny mba tsisy misy vovo mampifakana samy mpanao gazety mahatonga ny fialoana mahatonga ny fahamalina mahatonga ny zavatra tsy mety rery mpanao gazety zany fianakaviana diray zany tsy azorongoronina mihitsy tsy tokony ho azo rongoronina zay ny tena maro so dia misy zavatra tianao ambara fehan'izay rehetrarehetra zay na afatra na tantsoroko ny véhicule zany tena manazy ilazanazy ny tena malagasy metaka tantsoroko an'izay manle mpanao gazety tanora mba tsokify vita be no zay véhicule zany hoe tena zany mpanao gazety zany tena milafika mihitsy amin'ny asa gazety hatrany ampanina mamaky boky maniny mamaky gazety zany defa hatrany any efa lasa nefa lanandro ary tsy mampaniny zany fa le fomba filaza anazy eo ny sary asehony io ny eny ny fomba filazany an'le vaovao sy hafa mihitsy ny tena ampiasaina so ohatrany tsy misy zany tony fa mitendry mitendry zay ale mosera io mety kokoa